Izay ny amin'ny baolina kitra sokajy division voalohany fa ho an'ny division faharoa kosa indray dia na ny Ligue 2 zany dia nanomboka omaly ihany koa ny andro voalohany tamin'izany fananan'izany tetsy amin'ny kianjan'i ny Mahamasina ka Lalao maromaro no tanterahana amin'izany. Mbola namanazaki ny no mitondra antsika ny famontinana izay vaovao izay. Lalao telo natao tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina ny sabotsy teo no nentina nanokatra ny fiadiana ny tompondakan'Analamanga taranja baolina kitra sokajy Ligue 2. Teo amin'ny lalao voalohany aloha dia aresin'ny ekipan'ny tana formation tamin'ny saharaina ohatra ny ekipan'ny SJ Mada. Nanaraka izay dia alaviny LGK plus tamin'ny saha telo noray ny ekipan'ny disciple FC. Efa nitarika tamin'ny saha telo ohatra ary todo sy ny namany vao navita nanena ny elan'elan'isa ny ekipan'ny disciple FC. Allô? Findra taty amin'ny fiara le nangalana azy. Efa niadiady ny ray sasany dia findra ty amin'ny fiara. Taty amiko. Ary farany ho an'ny lalao anisany nandrasany maro dia resin'ny ekipan'ny CFFA ireto miakanjo fotsy amin'ny sary reto tamin'ny saha ronoray ny ekipan'ny 5FC. Izy joueur be loatra. Langsung rem dia mengerti. Kunci yang botak dia mah. Dia sini na faz bolo. Jadi ni kita proses saja, kita cari baju ya, ada sendiri. Apa baca? Ini mana lagi berapa? Dua beli. Marihana fa ekipa folo tahaka ny ihany sokajy division voalohany no mifaninana amin'ity sokajy Ligue 2 ity.